maro dia maro ny trangana fahaverezan'olona tato ato zay ary tena mahatsiaro miaina aniranantsy ny olona rehetra amin'izao fotoana izao ankatokany izao resaka tsy fandripahalemana izay efa tsy takona fenina tato ato ity ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny trangana fahaverezan'olona sy ny fatyolona eto sy roa no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Raha miresaka trangana tsy fandripahalemana isika dia hita fa miha mahazo vahana hatrany izany tato ato zay indrindra fa neo amin'ny resaky ny von'olona sy ny fahaverezan'olona izay tena lasa ny hoapampana tato anatin'ny volana vitsivitsy tato satria maro dia maro ireo trangana fahaverezan'olona sy ireo trangana von'olona mahatsiravina eto sy roa izay ny tranga sy miparitaka eny tambazoratsirasira Facebook eny amin'izao ankehitriny izao. Vaky ny fo mitebiteby lava ny zanak'olombelona indrindra fa ny zanaky ny malagasy izay miaina ao anatin'izao tsy fandripahalemana izay efa tsy takona fenina tato ato ity izao satria na any ambanivohitra na any andrenivohitra dia ahitana an'izay trangana tsy fandripahalemana izay foana. Raha toaka ny resaka momba ny tsy fandripahalemana ny eo amin'ny fakanankeriny ireo varira isika tany amin'ny volana teo alohaloha kely teo dia indroara fa niditra amin'ny zavatra fa indray izay resaka trangana tsy fandripahalemana izay satria amin'izao fotoana izao efa tsy mijanona eo amin'ny fakanankeriny fotsiny ireo mpanao ratsy ao anatin'izay resaka famporohorona sy ny tsy fandripahalemana eto sy roa izay fa miditra amin'ny resaka famonon'olona indray izy ireo taorian'izay fakanankeriny izay tena nahazo vahana mafy dia mafy tokoa nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny. Nahazo tsiny mafy dia mafy moa ny fitondrana teo aloha noho izay resaka tsy fandripahalemana indrindra amin'iny faritra tsy monosiny teo amin'ny resaka fakanankeriny ireo varira sy ny von'olona eto sy roa ary ihany koa ny fakanankeriny tany anjorobe sy ny maro hafa izay tena nahazo vahana nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny izay no ampagaintsika tamin'izany fotoana izany fa fitondrana tsy mahavita azy ho isika fitondrana tena tsy miyahany madinika ho isika nandritra izay fotoana izay nefa raha mahita sy raha mahalala fa manao aintso zavatra mihitsy ny mpitandro filaminana izay mba hampandry fahalemana ny tany sy ny vahoaka ao aminy mba hahatonga ny vahoaka hiaina milamina sy ampilaminana mba ho afaka hiary ampilaminana ihany koa ao anatin'izay rehetra izay nefa moa io sarotra ny izany hoe hanafoana izany resaka tsy fandripahalemana izay ao anatin'ny indray mpimaso noho izy io efa misy tambazotra mihitsiny ao anatin'izay resaka tsy fandripahalemana izay hita fa tena mahazo vahana mafy dia mafy ary hita ihany koa fa maro ireo zay mpiaro anireo mpanao ratsy sy ireo zay miraitsy-kombakomba amin'ireo mpanao ratsy matoa mbola mihitatra sy matoa mbola mahazo vahana foana izay tambazotra na mpanao ratsy zay. Ary matetika rehefa misy ny tratra na ihany koa rehefa misy ny mahateny ankanja eny ao anatin'izay resaka fanaovana ratsy zay dia matetika ireo kelikely foana no mahateny ankanja eny fa ireo trondro vaventy dia toa tsy hita tazana ary afaka miafinafina any ambadibadika any foana ireo trondro vaventy sy atodoha mikotrika an'izay resaka tsy fandripahalemana izay tena mampiorohoro ny vahoaka mafy dia mafy efa hatramin'ny ela ka mandraky teny androany izay ka izay ny mahatonga ny fanontaniana mipetraka hoe tena tsy nahomby tokoa ve ny fandripahalemana izay nataon'ireo fitondrana teo aloha sa inona ny tena antony mahatonga an'izao resaka tsy fandripahalemana izao mbola mihitatra foana mandraky teny androany ary misy vaholana azo atolotra ve ary afaka hofanana hatramin'ny fakany ve io resaka tsy fandripahalemana io raha toa ka tena hidirana izany rehetra izany io ny fanontaniana izay mipetraka ny fiarahamonina eny amin'izao fotoana izao satria mahatsiaro tena mijaly ny vahoaka sy sahirana ao anatin'izany hoe resaka tsy fandripahalemana izany. Lasa mitebiteby lava foana mantsy tato ato zay ny ray aman-dreny
indrindra fa ireo ray aman-dreny izay mananjanaka mianatra any lavitra any, eo ihany koa ireo ray aman-dreny izay mananjanaka izay mbola kely izay tsy maintsy alefa mianatra isan'andro raha toa ka taratara fidina ilay zaza. Noho izay resaka tsy fandriampahalemana indrindra fa neo amin'ny resaka fangalaran'olona izay hita fa tena nahazo vahana indrindra fa ny ao Antananarivo renivohitra ao tato ho ato zay. Tao anatin'ny ray volana monja dia efa tena maro dia maro ireo trangana fahaverezan'olona izay tsy hita popoka ao anatin'ny andro vitsivitsy ary rehefa hita dia efa faty mitsirara amin'ny tany no vantanin'ireo fianakaviana ao anatin'izany rehetra izany, ka mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay manao hoe inona marina no tena ao ambadika an'ity resaka von'olona mahatsiravina izay miseho amin'ireo tanàn-dehibe amin'izao fotoana izao ireo. Moa ve tena misy tokoa ilay fanaovana sorona araky ny voalazan'ny sasany eo amin'ireo izay mpanan-karena mba ahazoana harena be na ihany koa eo amin'ny olona izay tia hanan-karena mba ahazoana harembe ao anatin'izay hoe fanaovana sorona ny ain'olona izay ao anatin'ilay hoe mila mandatajasy sy ny eritseroa ao anatin'izany rehetra izany, sa resaka tiana hatao fotsiny na ihany koa fampiorona izay tiana hatao fotsiny izao rehetra izao. Amin'izay mantsy lasa misarabazana ny vahoaka malagasy ary lasa mizarazara ny hevitry ny rehetra ao anatin'ny izany rehetra izany. Ao moa ireo izay milaza fa ireo teoloha ihany no antony mahatonga an'izao rehetra izao hoy ny sasany satria tia anakorotana ny fitondrana izay misy sy mijoro ankehitriny hoy ny sasany. Ao indray ireo izay miampanga ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao izay no ampangain'izy ireo ho tsy nahomby ao anatin'izao fitondrana fanavoazana izao hoy ny sasany satria tena tsy izay mihitsy ny eritreretina ao anatin'izay hoe resaka fanavoazana izay fa nieritreritra ny haina ampilaminana sy haina ao anatin'izay hoe sécurité totale izay ny vahoaka tsirairay. Ary mazava ny avatry ny filoha raha toa ka ny vahiny tany Tamatavy ny tenany ary nilaza mazava tsara izy tamin'izay fotoana izay fa tsy ny zanaka malagasy no vonona raha toa ka tena hamony ianareo hoy izy fa izaho no vonoy raha toa ka sahy ianareo araky ny nambarany hatrany. Midika izany fa tena filoha tia tanindrazana sy tia ny vahoaka malagasy ity filohan'ny fanavoazana amin'izao fotoana izao ity satria izy ara dia mahavita hanao sorona ny tenany mba ho fiarovana sy mba ho fanafahana ny vahoaka malagasy ao anatin'izao krizy lalina dia lalina izay iana ny vahoaka malagasy amin'izao ankehitriny ity ary raha mahita sy tsy tako nafenina intsony moa izay resaka krizy izay iana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ity indrindra fa neo milafin'izay resaka tsy fandriampahalemana izay tena nahazo vahana mafy dia mafy izany rehetra izany ka dia ny vavahana mba hitsaharany io resaka tsy fandriampahalemana io farak' izay haingana ao anatiny izay resaka fampandriampahalemana sy mba ahatony ny vahoaka malagasy izay mba ho afaka miary ampilaminana ena nivon'ny fiarahamonina eny. Fa raha ny zavanisy tato ato ny jerena dia tena mitebiteby faritra ny vahoaka malagasy na ivoaka ny trano aza dia efa matahotra na andro atoandro io na andro alina satria sao dia misy mangalatra eny andalana eny ka tsy hita popoka indray ary vantany vohita dia efa faty indray ny vantan'ny fianakaviana ao anatin'ny izany rehetra izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny like ny vidéo antsika ary tsy rovatrano ny abonné amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirarisoa.